Malagasy tomboko vavy faly mitsidika anao any tokantrano indray amin'ity alina ity fotoana ifanomezantsika anaranao ny fandarana Sahilaso eto amin'ny fahitalavitry ny MBS toy ny mahazatra irako manolotra amin'ny namana Clémence Rariny ny fandarana miarabanao Clémence tonga soto anaty fandarana indray isika mirahavavy miarabanao namana Lilira Farala rabe naturaka izany ankotsika rehetra ny tokantrano mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahilaso eto amin'ny MBS radio sy ny MBS TV manasinareo tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany ity fandarana ity izay aharitra eo amin'ny ora iray mahery kely eo. Androany iraika amin'ny 30 May ny fandarantsika Clémence dia ifantoka betsaka amin'ireo trangana fanaparam-pahefana izay nisy sy niteraka resa be teto amin'ny tanàna Antananarivo ny herinandro sy ny farany herinandro lasa teo ka ao anatin'izany sika dia handray vahiny Rososina amin'ny tapany faharoa zany sy fahatelo ny fandaharana ny vahintsika zany ao amin'ny tapany faharoa dia Andriamatoa Gérard Rakotoalivelo sy ny mpanao gazety Fernand Selo kosa ny amin'ny tapany fahatelo vahiny faharoa amin'ity alina ity izay no endriky ny fandaharana Clémence. Amin'ny tapany voalohany kosa isika dia iresadresaka mikasika ny herim-pamoretana ny anjaty tamin'ny Flora Valomanana sy ny antoko tiako Madagasikara omaly teny Analavory ao anatin'ny faritra Itasy. Fa mialohan'izay dia andeha aloha resantsika vetivety ny zava-nisy androany teny amin'ny kianjan'ny 13 May Clémence Rariny araka ny fanampanantenaina moa dia nidina teny Andalambe zany teny amin'ny kianjan'ny 13 May niaraka tamin'olona maromaro androany iraika amin'ny 30 May Ramatoa Doris Rakoto Samuel izay fantatsika rehetra hoe vadiny Mahery Lantomanan-dafy na Imalama nampafantatra fa tokony havela malalaka ny fanehoan-kevitra eo amin'ny kianjo io satria ny vahoaka no tokony anana fahafana maneho hevitra eo amin'izany kianjan'ny 13 May zany sehatra ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra zany ary hitondrany vahoaka ireo rehetra marary azy mitranga ny anaty fiarahamonina rehetra any mahafantatra tsara an'izany ny mpitondra ankehitriny satria na ny tamin'ny taona 2024 na tamin'ny taona 2024 dia niantsehatra teo amin'io kianjo io daholo avokoa Clémence ireo mpitondra ireo Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy indromisesy ka tsy tokony ho vaovao aminy hoe sehatra aneho-kevitra sy zay marariny vahoaka izany kianjan'ny 13 May zany. Marina tokoa izay ary dia nitabataba mihitsy moa tamin'izany fotoana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy ny hoe avelao ny vahoaka ny hevitra fa anjaranareo mpitandro ny filaminana no miantoka ny fandriampahalemana sy misambotra an'izay rehetra miopefy maninona ary androany raika amin'ny 30 May 2024 no nosakanana i Ramatoa Rakoto Samuel Doris ka nosamborina niaraka taminy ihany koa i nambinina Rahirimampianina avy amin'ny Gasileo filazana ireo marariny vahoaka fampahafantarana ireo zavatra tsy zakan'ny vahoaka ataon'ny mpitondra no voalaza fa hoe ho ataon'ny Rakoto Samuel Doris dia ireny moa zany raha antsika nety ireny ny zavatra nitranga aiza ilay hoe droit absolu na ny fanehoana malalaka ny zavatra tokony heverina fa tsy mety sy tsy zakan'ny vahoaka eo amin'izany kianja izany ary tamin'izany fotoana izany ihany koa moa dia niteny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy amin'ny hoe tsy midika fanonganam-panjakana velively ny fidinana Andalambe ka mba tsy ilazana Lilira Farala fa hoe miteniteny foana isika na hoe mamorona ao anatin'izany dia andeha ho averisika ho renesina tokoa izany faneho-kevitra izay nataony Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tamin'izany fotoana. Fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina Andalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza donoina fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifester adzao io zany inge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe ny adevitra apetratsika eto amin'ny firenena dia adevitra diso hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra mpikaramanady politika ireo dia hoe aza toa avelao ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina Andalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela dia tsy mihina sakafo tsy misakafo ny tamin'ny sabotsy rehefa satria tsy misy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrompana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ilay izy ireo amin'ny fomba tsy miangatra Mivonsa Ravalomana ngera nampidirinao tao Ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena Ambojatovo na ny tena Analakely ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao Ambojatovo nareo fefen'ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotandreo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny Mivonsa Ravalomana capable mirava normal ngereo maky robe oririke
ko maninona kay tsy avelanareo anao ohatra magrobe orivoka izy raha eo amikanjana ambozatovo ny tedavina zay ny mahakasika n'iny faneho-kevitra iny Clémence Ranirina ilazana sy anaporofona zay moa no efa resahana hatrany hoe atao anaty fandaharana dia zavatra marina hananana porofo no resantsika fa nyresaka kely Andramatoa Rakoto Doris Samuel sika teo Clémence Ranirina fa raha ny fantatra hatreto zany a dia Andriamatoa Nambina Ray Mampianina no voatazona aloha fa izy a dia afaka nalefa nody a taorinan'izay fa atehiteny hoe voaporofo amin'ireny faneho-kevitra ireny fa mpitarobato vilambava Ramatoa Ministra Lalatiana Rakotondrazafy satria ao anatin'ny fitondrana izy ankehitriny ary isan'ny tena akaiky ny mpitondra nefa dia tsy misy mihitsy zany ilay atao hoe réaction manoloana ireny fisamborana ny sesesy natao tamin'ireo rehetra izay maneho hevitra ireny Clémence Ranirina nitoroka ny zavatra tsy mety atao eto amin'ny firenena nataon'ny olona kanefa dia izany no zavatra mitranga arahantsika akaiky ny fizotra n'indra raha iny fa araka nefa nyresantsika teo dia iresaka mikasika ny herim-pamoretana mahazo ihany koa tsika ny Flora Valomanana sy ny mpiaradi tamin'ny niaraka amin'ireo antokotiko Madagasikara maro tany Analavory omaly talata 3 Mey taona 2024 Clémence dia tsy inona kory zany fa ilay sakatsakana sy ny herisetra indray satria dia tsy voalohany izay nataon'ny mpitandro ny filaminana indrindra fa ny zandary izay tena naneho fihetsika tamin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpanara-diny antokotiko Madagasikara tao anatin'ny sehatra ny fanatanterana ny congrès party ny antokoty matany an-toerana moa no nisy iny izay atrangan-javatra rehetra izay raha tsika avy trano ny tato-baovao mikasika an'izay zava-misy tany an-toerana izay amiverinetsika rehefa avy eo manao ny resadresaka niseo masoandro indray androany teto Analavory ny toetra ratsy mamoetitra n'izao fitondrana izao nosakanana tsy navela hiditra teto Analavory ny filoha Marc Ravalomanana vao izy voaka ny fiara nitondra azy iny dia nilaza ireto mpitandro filaminana fa nahazo baiko ka tsy afaka midina ny fiara ny filoha Marc Ravalomanana raha tsy rehefa tonga ny amin'izay toerana hanatanteraina ny congrès party misy baiko moa zany avy any amin'ny hoe nahazo lalana nareo zany andeha hivory amin'le toerana ary amin'le congrès tsy nanakilembena nefa ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpiaradia aminy satria ny zoma olo-pirenena teto ny vohitsakitsaka vaky ny barazy nandefa bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana ary teo anolohan'ny filoha Marc Ravalomanana mihitsy no nandefasan'izy ireo izany tsy nembotratrany anefa ny filoha Ravalomanana sy ny vahoaka niaraka taminy hitafasian'ny fitarainam-bahoaka no fotodiako atio izy noho ny tonga teo amin'ny vavahady-tsena nefa dia toy izao indray ny zavanitranga Rava fanindroany indray ny barazy teto ary tafiditra somatsara tao anaty tsena ny filoha Marc Ravalomanana
ny antsena toy ny mahazatra izy asaingy mbola nanaraka teny foana ireo beboty na azo baiko. Vao nivoaka ny tsena iazo ny toerana nanaovana ny kongresy indray anefa ny Flora Valomanana dia nipoaka fanontelo ny lacrymogène. Naseho ny Filomar Valomanana sy ireo mpiaradia aminy teto afatany demokratika i Madagasikara. Tsy milefitra manoloana ny fampiororona sy ny jado nataon'izao fitondrana izao. Tsara ny manamarika fa vao tena amin'ny lalam-pirenena voalohany dia efa nisy ny sakatsakana nataon'ireo zandary sasany. Mafy ny tsindry sy asahan'ireo mpitandro filaminana ny tifitra bomba mandatsatra maso ny Filomar Valomanana, izay filoham-pirenena teo aloha manana ny sata manokana mifehy azy, kanefa ninina nanaovana herisetra tahaka izao. Ireny ny zavanitranga verina trano moa zany ny herisetra izay ataon'ny fitondrana amin'ny alalan'ireo mpitandron'ny filaminana amin'ny Flora Valomanana sy ireo mpianarady azy ao anatin'ny Tokotiko Madagasikara. Efa nitranga izany na raha tsika tato anatin'ny fandarana saila zao tamin'ny taondasa nitranga izany tany Toliary, mbola nitoy teny amin'ny makrobeoririka izany dia mbola nitohizany zareo ihany koa faraparany teo tany Itosy ary dia io miverina teny Analavory io indray omaly. Fa araka nambarany Flora Valomanana moa zany dia hoe iny zavanitranga tany Itasy tany Analavory iny no tafahoatra indrindra atreto namana Lilira Farala. Ary ny tena matsika Clémence Ranirina dia zao hoe tsy tahotra tsy senatra fa dia tena ny Filomar Valomanana mihitsy no hitantsika tsara tamin'ny sary teo, fa ny taridalana ireo mpiaradia aminy dia izy no nikendrendreo mpitandro ny filaminana tao anatin'ny fanapohana ilay bomba mandatsa-dranomaso, ary dia niporofony fitondrana tsara tamin'ny alalan'ireo mpitandro filaminan'ireo fa dia tena ankalainy sy atahorany mafy ity filoha teo aloha Marc Valomanana ity. Ahoana moa no ilazana an'izany? Milazana izany tsika satria tsy jamba akory ny vahoaka mahita tsara ireny vaovao miparitaka eto sy eroa ireny. Tsy ny Flora Valomanana sy ny Tokotima irery mantsy no atoko tsy miara-dalana amin'ny fitondrana Clémence Ranirina izay manatanteraka famirim-bahoaka amin'izao fotoana izao, satria adidy sy andraikitry ny antokony manentana ny olona hirotsaka sy soratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Kanefa dia iran rehetra mahita fa na misy aza ny fanetsehana ny mpitandro filaminana any amin'ny sasany dia atao mahery vaika kokoa hatrany ny sakatsakana atao amin'ny Tokotiko Madagasikara, satria tonga hatramin'ny fandrotrehana raha nijery tsara sika fikasihan-tanana ary dia fampiasa-kery mihitsy izany trangan-javatra atao Analavory omaly izany. Clémence Ranirina. Raha fankalana moa no ndeha atao hoe ao ambadiky ny anaovan'ny mpitondra n'izany fihetsika rehetra izany dia aza donona fa isika malagasy namana Lilira Farala dia olony fo isika ka dia vao maika ireny mampitombo ny fankafizan'ny vahoaka ny Flora Valomanana sy ny Antokotima sy izany hoe reny resaka herisetra sy reny fanakatsakana maro samihafa ireny. Marihana mantsy fa akoatra ny mpitarika politika filohan'ny Antokotima azy dia efa filoha teo aloha ihany koa andriamatoa Marc Valomanana, ka tena tsy mendrika ny anehoana fihetsika mamofady sy tafahoatra tahaka ireny nitranga teny Analavory omaly ireny. Fa ny fantanina malasa an'izay Clémence Ranirina dia zao hoe fa maninona tokoa moa zany no hoe ny Filomar Valomanana no nampiarana herisetra toy ireny dia hoe satria ve nandeha niantsena nitava tamin'ny vahoaka ary nandeha tongotra izy niazo ny toerana natanterana ny kongresy paritra omaly ihany nisitry ny serasera dia naneho hevitra ny laza fa mila hajaina ny lalàna ary tsy misy olona ambony lalàna ary tsy azo ekena ny fanakorontanana. Ka ny fantaniana dia hoe tena mendrika ny tompony andraikitriny izay hanotokana na asany laza izy ilay ny laza hoe droit absolu ny fidinana an-dalambe ve ny fitondrana fanamariana tahaka izany Clémence Ranirina. Fanamariana moa izay efa narahantsika tany am-piadohan'ny fandaharana teo namana Lilira Farala, fa eto isika aloha dia mbola tsy miresaka hoe fidinana mba an-dalambe akory fa fahalalahana amin'ny famezivezy na fahalalahana amin'ny vezivezy na liberté de circuler izay iantohany lalam-panorenana no resahantsika sy tsindritsika mafy. Ary raha miresaka fanakorontanana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy dia samy tsy misy pahana angamba isika rehetra nahita tsara fa ireo zandary izay nanosika sy nanakana ary nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso no tena nanakorotana teny Analavory omaly ireny. Fa raha ny Antokotima kosa dia tsy nisy angamba ny fitarainana ny amin'ny entana very na voaroba na ihany koa ny hoe fanaovana herisetra nandritra izany hetsika izany namana Lilira Farala. Misy fanamariana moa tiantsika ampitaina amin'ny ramatoa ministra dia hoe rehefa naparitaky ny televiziona sy ireo gazety TV Presse Mata tao amin'ny Facebook indrindrandrindra ny faneho-kevitra izay nataony
dia ny akamaroany olona aloha zany Clémence Rarnirina dia toa niome raha zay nijerena hatrany amin'ny 7 isan-jaton'ireo naneho hevitra dia saiky nanao fanakianana ny ramatoa minisitra avokoa ka atao reny teny hoe lany enatra ve ny minisitra ianareo ny tena mpandika lalàna tamin'ny taona 2024 satria dia ampangainy tantara tokoa ao anatin'ny zavatra rehetra miseho dia mahatonga ny olona miteny aza miana-kendry ararato faraparany ny fahefana zay anananao fa kely sisa ary dia marina tokoa fa raha mbola irotsaka ny filoha ankehitriny ange Clémence dia 100 andro eo sisa dia tsy maintsy andao ny fitondrana ny tenany ya raiky amin'ny 100 andro zany no tena maromarina kokoa na manalilira fararaha fa dia raha iverenantsika moa ny zavanisy tany Ita Somalia dia vetivety ny zavanitranga dia niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera sy ny fampahalalam-baovao maro ka vao maika izany nanamafy ny zavamisy ampianjadiany izao fitondrana izao an'ireo antoko-panohitra sy an'ireo izay everiny fa tsy maintsy hifaninana aminy amin'ny fifidianana manaraka ka na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy isiakony any amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika ny tranga tahaka ireny mpiara-miombonantoka izay fantatsika tsara fa sarotiny amin'izany fanajana ny demokrasia fanajana ny zon'olombelona ny tanty-tandalàna ary ny fanjakana tsara tantana izany fa etsy andany dia hitantsika tsara teo ihany koa fa mahavory hatrany Clémence Rarnirina ny antoko-tiako Madagasikara na tsy misy aza ny fizarana t-shirt sy ny fanambatambazana maro samihafa ny atoandro teo alohan'ny andinana ny ty fandaran'ity Clémence dia nandalo tamin'ny lalan'ny baibasina dia varina mitondra mahita camion mitondra moto maromaro miloko volomboasary toy izay hoe tsy misy fanambazana zavatra tahaka izany rehefa miaraka amin'ny antoko-tima fa dia vahoaka ny porofony vahoaka tamin'ireo toerana sy faritra rehetra moa zany izay efa nitsidian'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy fa miandrandra fanatsarana ny varim-piainana izy ireo ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy zany ny tena andrasan'ny vahoaka ka mahatonga azy midododo maro be rehefa mandalo ny filoha Ravalomanana sy ny mpiaradia amin'ny ratsorina dia tena hoe leo fampanantenana pokaty ny olona leo fampandriana adrisa ny olona Clémence Rarnirina leo fisondrosany vidim-piainana ny olona leo tsy fananana asa ny olona leo fampandriana adrisa leo zavatra be dia be ny faratsy ny lalana ny fitotonga ny vidim-bokatra ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka rehetrarehetra tamin'ireny toerana izay nitsidiana ireny dia tena ohatrany hoe reny kamboty mitady ray aman-dreny tonga hitaraina andreny ka dia mirohatra maro be ny olona ka rehefa mahita ny filoha Ravalomanana izy ireo dia fantatra izy ireo tsara ny tombony sy ny vokatra azony tamin'ny fotoana izay nitantanany ny vahoaka ary dia mahatonga ilay vahoaka maro be mirodorodo velom-panantenana indray ao anatin'izany fahitana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany ny filoha Ravalomanana moa dia manamafy hatrany fa dia hoe mila mijoro sy manamafy ihany koa ny firaisan-kina ny vahoaka malagasy ka isan'ny fanehoana izany fijoroana izany ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana mba ho mpandray anjara isika vahoaka malagasy fa tsy ho mpitazana fotsiny rehefa ho avy ho tonga ny fifidianana manaraka fa mbola tafiditra ao anatin'izay fijoroana izay ihany koa ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana manomboka any amin'ny fanomanana mitoy any amin'ny fandatsaham-bato hatreny amin'ny fanaterana ny vokatra eny anivon'ny ratsamangaiky an'ny seny hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandarana ary sika taorinan'izay resadresaka izay nisy antarany amin'ny rahavavy izay ny fandarana tamin'ity alina ity ka iresaka sika mikasika ny zavatra nitranga tamin'ny mponina iray teny amin'iny faritra Antsahameva moa izay ao anatin'ny boriboritany fahadimy ity fanadihadiana ity notsongaina tao amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Amitié TV no hoentsika mampahafantatra misimisy kokoa mikasika an'izany ary ampidirantsika avy hatrany ny vahiny voalohany amin'ity alina ity. Nitrangana savorivory androany hitsetsy amin'ny fokotany Antsahameva ambony antony dia misy teratany vahiny iray izay manao tsindry azo lena an'ireo mponina ka manapatra ny vahifany. Nolazain'ilay teratany vahiny fa manelingelina fivezivezeny ireo fiara izay miantsona eo amin'ity toerana ity ka dia nitory tany amin'ny komina ilay teratany vahiny. Tampoka tsy nisy ny fampilazana fa tonga ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny SMZD sy ireo mpitandro filaminana izay nitana teny an-toerana ka nanisy takedare an'ilay fiara. Mariana moa fa io fiara io dia n'olona izay tompo-tanàna efa nipetraka amampolo taona ny maro teo amin'ity toerana ity
no sady ihany koa tompona sekoly iray tsy miankina. Za mbola mikarakara le convocation en mpianatra tonga izy de hoe je cherche le président où est le président de sécurité ko moa zany efa mailo hoe ahoana président fa tafiditra ato izy hoe vangonay tsika tsy mpamon'olona satria tsika ao amin'ny fitsaboana de tamin'izay izy mbola tsy nety ihany fa nidirany ray mandretondray zay domy be mivaravarana de natsonony gendarme izy de rehefa natsonony gendarme izy dozony gendarme enao aza manelingelany rangahy itsony fa navelany herinandro lasa am'izay izy nakany amin'ny commune nitoria nampiasainy ny commune dia nanao an'izao zavatra de eritreretinareo 9-11 za tany amin'ny commune de niresaka atao zay miaraka amin'ny avocat hoe aleo atao débat contradictoire atsoy zahay ny tompony tany maître ahery de atsoy koa le vazaha ty de aloha tsika hifanatrika eo eno izy izy ho atsony izy tsy najainy le izy fa tonga tena voaka ny décision ty. Tsy nisy lalana teto amin'ity toerana ity taloha hoy ireo mponina fa izy ireo no niraisaina nanamboatra ny lalana mba hitsinjovana ireo olona manana fiara. Noho izany dia tsy tokony izy hidirany commune velively ary na ilay teratany vahiny aza vao ireo taona monja no nonofatrano teo amin'ity toerana ity. Zavatra mahagaga dia anjakany vahiny ny taninay dia hitarainanay eto zany za efa 30 taona no nijanonanay teto amin'ity toerana Antsahameva ambony ity tsy tany mpanjakana raha ty fa misy tompony io toeran'io ny samy ny vidy ny tsirairay amin'ny 3 alina ariary ny vidiny 2 metatra carré de fa voavidinay ireo de nisy fotoana hoe angatahana ny lalana mba hivoan'ny tomobily zareo zay manana tomobily de nanome sisy tany daholo zany zay nividy amin'ny toerana io tsy an'olona ty toerana ty fa fambanay samy rery zay mba nahazo tamboalohany zany de mba samy nividy aty aorina tompoko de ny vahiny ndray ve no hanjaka eto aminay ny fiarahamonina anay mirindra hatramizay tsy nidirany fivondronana tsy nidirany commune de fomba ahoana moa no idirany commune handeha haka ny toerana misy anay aty. Nilaza kosa ny tompona andraikitra eo anivony SMZD fa asa no nataony ary baiko ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra no arahany. Eto no raha iresaka aloha masonolo eto. Inona ny asanareo? Mbola miatrika tribunal eny atsika mbola tsy mivoaka ny dite. Allo zay anao ny asanay monsieur aveo anao raha misy recours ataonao monsieur le maire amin'ny varavagana misoratra mazava. Atao ary ny asanareo atao ny asanareo atao fiasanareo sa tsy manakana ny asanareo ka ianao zao zany nitatso azoko hoe bana anareo le fiara sy ny sisa bana be atao sa tsy Tsy mankasitraka ny zava-misy moa ireo mponina ary milaza fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny tsindry azo leny ataon'io teratany vahiny io. Iny ny fanadidinana etsika ny isantarana ny fiarahana amin'ny vahintsika voalohany amin'ny ity alina ity raisitsika vetrany izy a miarabanao Andriamatoa Gérard Rakotoarivelo mivahiny voalohany ato anaty fandarana Saila zao. Ie de miarabanao Madame Clémence miaraba koa Madame Lilia sambanto koa vao mivahiny eto fandarana Saito de misaotra indrindra mifandraisana. Ya inona raha antsika teo iny moa zany Andriamatoa Gérard fa de nosaziny ny SMGD ianao a inona no ny andohany iny fanasazina sy fidinana ifotony izay nataony SMGD tany aminareo teny Antsahameva iny rafitinina zany le tantara. Ie misaotra indrindra tompoko ny fiandohany zany de tany amin'ny volana fiandohan'ny taona tamin'ny janoary tany dia nisy disadisa mpiarahamonina avy amin'ny teratany vahiny anankiray izay mipetraka eo ambanimbany ny toerana misy eo amin'ny 700 metatra eo. Naniraka ny mpanampy azy izy mba ho eo amin'ny soferako satria ny tranoko moa de mifanila amin'ny parking izay ampiasain'ny olona rehetra dia nilaza izy hoe miala eo anareo izy afatra avany amin'ny lehibe anay fa propriété privée anay ty
fa miala eo nareo fa manenongelona anay arak'izany a de neverinay ho sangisangy aloha le izy tamin'ny voalohany satria fa folo taona mipetraka teo a de tsy de nasiana ilanjany loatra satria maro no mampiasa ay tamin'ny 20 janoary a dia tonga le teratany vahiny io a nandona mafy mivaravarako ary niakatra ny vavadiko ary niakatra tany amin'ny premier étage zaho amin'io mbola ao anaty birao a de niteny moa ny mpiandry tanàna sy ny sécurité hoe misy vahiny tafiditra ato de niveloko vitan'iny ihany a de zay zany le VVF de mbola nametraka ihany zahay a tamin'ny 20 février indray izy tonga Soamatsara zato Njoalana de mitovy am'izay ihany de farany a nametraka fitarainana teo anivon'ny Fokotany satria izay moa nalany eto amintsika de ny hoe rehefa misy zavatra mitranga eny amin'ny fiainan'ny fiarahamonina de ny lalàna mihitsy no mametraka hoe manatona aloha de nanatona moa nanao fitarainana de nilaza mazava kosa aloha ny Fokotany indray soro hoe propriété privée iny indray Mato Gérard ka iverinay fa tsara ianao manatona ny tompon'ny tany na tsaratsara kokoa ianao mandeha maka renseignement eny anivon'ny commune mahakasika ny parking de lasa zany a koa nanatona teo anivon'ny commune de tao amin'le hoe SMCD zany no nanatona teny tsara lalàna ary ty prospectus ty zany no nakany a de nanontany mazava zany a hoe ono a tompoko a manahoana fa de mba nytany a mahakasika ny parking de naseho koa azy a ny titre ny tany de nilaza kosa aloha zareo mazavy hoe raha vao privé ozy izy a de mandany ianao vakiko ato tsara moa sy tamin'ny jeudi 12 janvier 2023 ny tany a de niteny kosa izy hoe conseil SMCD mpampianatra moa mandray noty foana de hoe tsara lalàna CEA propriété privée a mila maka ianao a autorisation any amin'ny tompony de lasa tokoa moa zany satria zay le hoe bon élève manaraka amin'ny maha-olo-pirenena ny tena mpampianatra de tena tsy maintsy mampiseho modèle de naka tokoa zany a koa autorisation tamin'ny 20 janvier tany amin'ny tompony ary nahazo Soamatsara ary mbola nahazo fampaheresana hoe ianao ane no eo akaiky ny parking io ary ny nangatah koa zany tsy ho anarery satria eo amin'ny toeran'io a no misy olona maro mampiasa zany dia rehefa vita zany zay a de gaga koa taty orina volana mea fa nahazo convocation tamin'ny SMCD fa hoe ho notifiena ony de eto moa asiko fanamariana kely hoe tsisy anarako ty tsika angamba mahalala hoe rehefa voantso zao za de hoe Gérard Kotarvelo allo zao ary fa ity zany le lo aloha de nanaitra hoe mausolée sy ny ohatr'izany de tsy nandray moa ny sécurité satria fa mba mahazo fiofanana koa hoe rehefa misy convocation de jerena fa nitifirina amin'ny telefôna de ity tamin'ny 3-5 fa izao a rehefa tsy niraisiny ity satria tsisy anarako tsy mazava ny adresy niverina ndray izy tamin'ny 10 de tamin'ny 10 am'izay rehefa niverina de niezaka nanatona kosa niaraka tamin'ny avocat tany any SMCD de niona tamin'ny tompona andraikitra anankiray de ny fiafaran'ny fionanay zany de hoe mangataka zay tompoko mba isy fidinana eny toerana de satria hoe nanontany zay hoe inona ny antony izy de hoe misy olona mitaraina eto dia tery ny lalana ary miteraka loza mety hiteraka loza de nanao fanamariana moa hoe efa ela ihany any teo aizany statistika milaza an'izany ary nahoana ny tsy nandalo tany amin'ny Fokotany de isa tompoko le mitory de tamin'ny voalohany tamin'ny fiainako zany mba nandre hoe misy mitory ianao fa tsy fantatra hoe isa de rehefa tsy nivaliana zany le fangatahako hoe mba iona zay mitompo ny tany satria titre propriété privée io tompoko manana cadastre tsara dia tamin'ny 15/5 zany 2023 ny chef de corps des agents de surveillance de la voie publique tamin'ny alalan'ny SMCD de nandefa tamiko amin'ity notification ty ary misy teny maromaro moa nataony eo zavatra fa ny vakiko angamba de hoe vu la lettre du mandataire de propriété mbony renany etc nous vous enjoignons de ne plus stationner votre véhicule sur les lieux indiqués. En cas d'inobservation, nous serons dans l'obligation de procéder à la mise en fourrière de tout véhicule. Zany hoe
tena tsy nasiana lanjany mihitsy zany a ity autorisation tompony ity satria io toerana io a de salany hoe raha ndray ohatra angamba zao fantatry ny olona rehetra de waterfront propriété privée io de misy lotissement ao anatiny de rehefa teo moa zany a dia rehefa nahazo an'ity décision ty de napakatrandraraha teo anaty tany fitsarana raha azoko tsara zany le izy de hoe ny SMJD izay nanatonanao izay nanome hevitra anao hoe manatona ny tompon'ny tany mangalao autorisation de io SMJD io ihany ndray rehefa avy eo nandefa taratasy taminao hoe asoro teo ny fiaranao fa raha tsy zany dia isy ny fanasasiana zay ndray zany le izy raha tsotsorintsika zany le resaka de avy eo moa izy zany a tonga tany aminao ihany tokoa nanateraka an'izay karazana notification natao taminao zay a de nampidirina fourrière zany a nosasiny anao de nampidirina fourrière ny fiaranao de sady avy tete hiditra anoy an'izy anaty fanontaniana hoe ny zava-misy zany zao de nampidiriny SMJD fourrière ny fiaranao ary de nasain'izy ireo nandovola 1,400,000 ariary raha tsy diso a ianao ahoana nandraisanao an'ilay sazy fa indrindra hoe lay nandraisanao an'le fomba fanasaziany zareo anao tao anatin'izay trangan-javatra araky nambara teo hoe ry zareo ihany nanorohevitra hoe retoreto lalana izorana nefa avy eo a ry zareo indray mpanasazy rehefa avy eo eny tompoko ny fandraisako an'le sazy aloha de mafy be satria ny antony a voalohany indrindra aloha raha ny tena marina raha ny lalàna niny aminay moa zany de be polisy mipetraka be da be eny sy ny gendarme de mahay lalàna raha nijery tam'le fanazavana vidéo tsika de feno mpitandro filaminana teo ary anisan'ny voalohany aloha eo amin'ny vesatra eo amin'ny hoe harcèlement psychologique akaiky ny trano koa ny zanako nahita hoe manino ny dada dia ny fisian'ny mpitandro filaminana mitondra fitaovam-piadiana maromaro a sy ny camion mihetseritra io a de niteraka aloha vesatra ara-tsainy zany ary tepitepy sy tahotra ary gaga koa fa tsy nomena fils de contravention fa tonga de ity no nomena nefa nyty koa ary tsy adresy koa mbola mitovy am'le fanamariana ary lazaina fa nanao ambara sur la voie publique ny toerana misy anay nefany a dia tsy ny hoe propriété privée servitude de passage conventionnel zany hoe zahay a nanamboatra an'le lalana atao samy name 2 metatra ary tsy tafiditra ny bus ary zahay hatram'izay tsisy olana mihitsy ary volanay a nanaovanay an'io fa tsisy volany commune nataoko hoe naharary fa zenda de zendana moa zany teo amin'ny lafiny fomba nanatanterahana an'le lalàna zany a de eto zany de mba mitodika tsy hoe manakana ny fandaminana sy ny andraikitry ny commune fa voafidim-bahoaka kosa ny commune nanao an'izany fa teo amin'le fampiarana an'le lalàna zany a no tena misy zavatra tsy tandrify mihitsy ohatra hoe raha tratro amin'ny toerana ray ianao de tokony amin'le toerana ray zany toerana lazaina zany ange any ambony any amin'ny fahasam'ny mahery fo ary ny toerana nisy a de tia ambany aty anatin'ny toerana ty profond zany angamba mity sarge asiako eto ty ary manaraka an'izay koa tamin'io fotoana io ihany a araka ny voalazy hoe sur le lien indiqué de nisy tômobily anankiray teo zay tratra teo koa fa tsy natao ninina satria ireo polisy communale ireo zany de fa ao amin'le teratany vahiny mihitsy a no de miandro fotsiny hivoaka ary za amin'io anie hivoaka andray fa tsy hoe mijanona eo foana koa satria ny tômobily koa de manana karazy a any ambony any amin'ny gendarmerie raha fitinina ihany moa zany resaka fifanarahantsika tao anatin'le fanadihadiana teo ihany rizimenada de hoe misy tany anankiray izay atao hoe tany misy titre anankiray a ianao zany mividy tany ampahatany tao anatin'io tany io a maromaro nareo no mividy tany tao anatin'izany ampahatany tao anatin'izany de tany misy titre anankiray zany a de rehefa avy eo nareo no mifandamina amin'ny samy fiarahamonina de na amin'ny lalany nareo a de nareo rehetrarehetra miantsony eny tsy misy alako tsiny amin'ny fiteniny tanora tsisy be de hatram'izay a fa de tamin'ity fiandohan'ny taona ty zany ianao de nilan'ny io teratany vahiny io kisa de io tonga hatramin'ny fanasasinanao io ny zavatra misy de zao hoe rehefa niparitaka tamin'ny fitambajotra tserasera ilay fanadiadiana zay vao narahantsika teo iny a de naneo ny atezerany tamin'ny SMJD sy ny commune ireo mpaneho hevitra satria hoe ary niombokevitra ihany koa ny amin'izany hoe alalana aviaiza tokoa moa zany no ahafahan'izy ireo miditra manasazy olona any anaty faritra manokana nataontsika hoe toerana propriété privée moa zany a izay tokony fifandaminana eo aminareo araka nambarako teo eo aminareo samponina sy ny tompotany no andaminana ny resaka fiantsonan'ny fiara ary ianao ihany koa tsy voaresaka tao anatin'le fanadihadiana teo moa izy fa hoe efa nahazo an'le alalana nambaranao teo ihany moa tao anatin'ny resaresakitsika teo hoe nanahazo alalana tamin'ny solitenan'ny tompony tany vidiananao ny ampahantany a nanorenanao trano mba hiantsona eo amin'ny toerana manoloana ny tranonao io moa zany
de ahoana zany zao mikasika an'izay eny tompoko mikasika an'izay zany a dia ny nahagaga amponina rehetra zany sy ny tenako de ny hoe lasa ny ady zay fanaovana de parking ary le afatra omena ao anatin'le izy zany de hoe rehefa le teratany vahiny io no miteny de mila manaiky ianao fa tao aorianan'izay indray zany ny tena nahagaga sy nahazendana le commune nandàtany aloha tamin'ny alalan'le nandehanako tany indroindray a lasa hoe niditra tao anatin'le raharaha de ny zavatra nahagaga tao anatin'izay zany a de le problème parking ihany ray ary ny zavatra nanahirana tao anatin'le izy de ny hoe a ny teny mihitsy le tompona andraikitra nampiatra ny lalàna hoe iraka avany amin'ny be ny tanàna de nahagaga na hoe tamfiry sy tamrovina ny be ny tanàna no teny aminay a ka nahita an'le izy de nefa koa akilany anankiray koa miresaka hoe fitaraina ny manodidina de gaga ihany zany a am'le fifandraisan'izay satria mahatonga amin'ny teny an'izay zany de zao raha ohatra zany ka ataontsika hoe titre misy titre io de le fifanarahana arak'izay fanamarian'ny olona zany le fifanarahana teo am'le orinasa zay tsy idirako moa zay fa zoan'ny commune mifanaraka am'zay zavatra zay a sy ny amin'ny fifanarahana fokon'olona tao a sy le autorisation zany a de dikan'izay zany de ohatrany tsy nisy daholo zany zay dikan'izay zany a sahiran-tsaina bay zahay a manoloana an'izay ary ny tena nanomboka teo zany ny raha resana de manomboka sahirana ny olona de nanao taratasy ary nalefa tany amin'ny satria nisy ihany moa zany ny andraikitra brevet de police chef district sy ny fokotany ary mifaritra ary ato moa de hoe ahoana no tokony mba hidinany ny fotony satria ny fiampangana zany de hoe manery karaha manery nahita nareo tao amin'ny vidéo teo angambany fa malalaka de malalaka ary ny tena nahagaga tamin'ny fotoana io mihitsy nandalo le olona zay nilaza fa mitory ary mbola camion ary tafiditra ao ary ampiseho sary aminareo zao zao ny camion mbola tafiditra ao ary eo amin'ny toerana io zany toerana fivelomam-pony zany hoe fametrahan'ny olona vato rehefa hiteraka nandritran'ireny covid reny de eo ny ambulance no mipetraka eo ny mpiteraka no alaina ka miandry an'le io satria eo ny farany de am'izao zany tsisy azo atao tsondry zay fa matahotra sy miorooro le olona zay antony moa antony anomesako fanazavana eto any koa satria maro ny olona manontany sy mifanemokevitra to zany raha miezaka mamintiny tsika le zavatra rehetrarehetra antranga le disadisa teo aminao sy lay teratany vahiny aloha ny atomboan'ny olana nanatona ny SMGD anao commune tamin'ny alalan'ny SMGD moa zany rehefa nentina anakany de nanao andreny dingana rehetrarehetra zay nasain'izy ireo natao reny zao ny zavatra antranga ianao indray no voasazy am'izao fotoana izao nazavainao teo ny antanatohatra rehetra sy ny rafitra efa nandefasanareo ny fitarainana te antany hoe amin'ny akapobe zany inona no fiatraika an'le zavatra nahazo anao sy nitranga teny amin'ny toerana io eo am'le fiarahamonina misy anareo am'izao fotoana zao taorianan'izay savorivory zay anaovako fanamariana kely aloha le disadisa zany tsy avamiko tsy miaro tena fa zaho amin'ny domicilako fa nidirana de miaro tena amin'ny lalàna de ny fiatraikany zany am'izao lasa misy lololon'mpiarahamonina eo an-tanàna satria rehefa misy olona atao ohatran'ireny de matetika zany ny olona malahelo de zany mane tsy afaka iantoka am'izay mety ho fahatezeran'ny olona zay dia ny azoko natao fotsiny zany de manazava amin'ny olona ohatran'izao hoe zao ny tena tranga marina raha fitinina zany de hoe niarana fanaparam-pahefana koa amiko ny atao hoe fanaparam-pahefana de rehefa tsy ho anatin'ny lalàna le izy rehefa tsy tandrifotsony le izy ny fiatraikany ara-bola koa de mba milaza aminareo eto satria nandritra ny 5 andro aloha zany de tsisy ny volana alohako zany isan'andro nanomboka tamin'ny 25 zay tokony mbola nazoko 25 mai ka hatramin'ny 30 de nandoa 150 000 ariary par jour zany hoe raha mpitombona enina zany zay de manome 6 hetsy ariary de manana karama ohatrany ahoana moa nanao anan'izay fa noho hoe soa mijanona elany ny fiaranao de potika mesure tena mavesatra be faharoa an'ilay frais de gardiennage ihany zay fa ny eo amin'ny ivon'ny CMCD eto moa zany de mba manome ny alaheloko kely tamin'ny tenin'ny tompona andraikitra hoe rehefa mba manao trano de mba asioka razy de jereo fa
dimy hetsy ariary no nalohako zany hoe raha tampatra zany nokajy de 1,400,000 ariary zany hoe 7,000,000 miampy ny frais sy noatran'izany akoatran'izay de tato zany no nahitako miariary atao amin'ny ordre de main levé ato hoe vu le décret 95 etc vu les instructions vu l'acquisition des amendes ordonnons vu les instructions données par monsieur le maire de la commune urbaine d'Antananarivo zany hoe izy mihitsy zany nanome an'ity baiko ity de zay nitondrako fanazavana eto satria ray aman-dreny reny ary mba be ny tanàna tsara ihany no mba andrenesany version avaty amin'le ponina zay tantanany fa dia tena lasa ny commune indray zany zao no misolo toerana nefa ny tokony ho mpandamina izy ao anatin'le disadisa ka de eto zany de manome ny alahelo koa akoatran'le alahelo arabola sy ny soka de malahelo koa ihany koa ny tena hoe ao anatin'lay fitondrana n'le raharaha tompoko fa tokony mba jerena ihany zany ny tompona ndraikitra midiny eny atoerana to ya te antany ihany koa koa Andriamatoa Gérard hoe menao mitondratondra taratasy maromaro reo hoe taizavy ny rafitra mety efa nanatonanao satria zay mpanolo-tsaina an-tanàna eto de mahita fa tena zavatra tsy aradrara no mahazo anao ianao moa efa nanantonanay mpanolo-tsaina nafahana hoe manazava an'izao zava-misy zao amin'ny mpanaraka ny fandaharana amin'ny vahoaka rehetrarehetra mety antefany amin'ny tompona andraikitra ihany koa ny antso zay ataonao ato anatin'ny fandaharana satria maro mpanaraka ihany raha teo amin'ny fandaharana fa na izany zany misy dingana maromaro efa nataonao ihany koa anatin'izany mba hitondranao an'izay etaeta sy de atao hoe alahelo atao anaty farangisosina manoloana ny zavatra zay mahazo anao taizavy ireo rafitra zay efa nanatonanao mba efa nisy namaly ve hatreto ireo rafitra zay nanatonanao reo sa manahoana eny tompoko ny alahelo tsy ambara ampana moa zaka ny tompony fa anisan'ny zavatra nampalahelo ao koa za de eo misehatry ny fivavahana de ny filazany le tompona andraikitra fa izaho ny namorin'ireo olona roa ary manao attroupement zay attroupement zay de mot difficile zay ny terme de droit hoe enao no mamory an'ireo de ny nampalahelo anatin'izay de ny raisin'ny feo ny raisin'ny feony teo de hoe mamory olo tsetratrehtra tsy aritra ihany aloha zay fa ny efa nandehanako moa zany de tsy izy akory fa zay voalazany lalàna ihany amaho-pirenena fokotany aloha nanomboka teny amin'ny faritra de nampandrea de fokotany de avy eo indray ny fokotany no anao hoe tsara ianao raha mampandre ny distrika koa de ny préfet de tao anatin'izay koa ny antso koa ny bianco ary rehefa miantso zareo de tsy maintsy manatona moa tena satria de tany amin'ny 10 000 zem ary 3 000 publication zany iny zay za tsy nalala akory fa za ohatrano amin'io ny olona no miantso hoe mivoay ianao za mbola manao signaturena dossier anakizy hoe mivoay anao fa io ny SMGD maka ny mamisy taketare de nivoaka de olo efa mitangorona zany de nytiako tenenina ao anatin'zay zavatra zay zany de hoe efa misy ihany reo fanjakana maheno fa misy ihany koa moa zany mety mbola mijerijery izy zany am'izay zay tsy hanomesako tsiny anisanisa mihitsy fa mifanamariana ataoko fotsiny zany de hoe araky ny teny fokon'olona de hoe tsara raha mba midiny eny toerana eny mihitsy mba mifanakalo hevitra mijery hoe tena marina tokoa hoe voalazan'le akilana fa tsy tonga de manapa-kevitra tompoko na de ao anatin'ny fahefana tombony anananao moa ny hoe akoatrany hoe sehatra afatsika mampafantatra ny vahoaka ny zava-misy niatra aminao ty fandarany ty de izay miravavy koa de mpanolo-tsainy tanàna zay voatondro ny lalàna hanaramaso ny asa tanterahan'ny mpanatanteraka ary araky ny lazaina le SM am'le SMGD ka hoe société municipale le dikan'izany manana an'izay mety ho hevitra iko zay miravavy ao anatin'izao zavatra ao mampanolo-tsaina ka teteny fotsiny Clémence Ararynirina hoe tsy voazao ny fitarainan'ny olona momba ny zavatra fitsiko ty SMGD ty efa nisy niakatra teto ny tao amin'ny pavillon Analakely tsaroko tsara ny taraina resaka SMGD resaka takedare lay fanaovana tombo siala ao anatin'le izy tsy voaindre mandeha no mahiny fitarainana momba an'izany ny magaga am'ty raharaha an'Andriamatoa Gérard Kotoary Velo ty de ny hoe propriété privée ve de ananany commune urbaine Antananarivo sy ny SMGD fahefana amin'ny resaka fiantsonana eo zany mahavariana ao anatin'le izy fanaparam-pahefana tsotro zao ny misy ary mampalahelo de hita miariary mihitsy hoe mialatsiny amin'ity teniko ty fa fijeriko le izy hoe rehefa malagasy zany no mitaraina de tsy niavina fa raha vao teratany vahiny de mailaka be ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo andray fipetrasana azy ary miverimberina matetika le resaka hoe baiko avy amin'ny be ny tanàna ty ny be ny tanàna no mampanao an'ity iraky ty
mampieritreritra ihany zany Clémence Rarinirina. Ya dia mbola marika izay fanaparam-pahefana resanao izay ihany namana lidira faralahy dia hoe raha lazaina fa olan'ny fiantsonana tokoa aza dia atao hoe izay ary zany le ratrehana dia tonga teny zany ny commune dia tena nilaina ve satria tsika teo samy nanaraka n'ilay oronan-tsary na oronan-tsary fanadiadiana moa zany fanadiadiana na lefa ny amity TV ilaina ve ny fitondrana polisy mirongo basy mirongo fitaovam-piadiana andamina sy ndeha atao hoe andrindran'izay fa tsy tokony amin'ny mandeha atao hoe tompona andraikitra afaka mamaolana ve ny tokony natongavana teny toerana ao anatin'ny fahaizana miresaka sy miaino fa dia tena tsy maintsy nilaina ve ny nitondrana an'ireny polisy mirongo fitaovam-piadiana ireny. Nambaran'ilay commissaire ao amin'ny SMGD teo moa nyresahana manalilira faralahy teo ary nyresahana ihany koa tao anatin'iny fanadiadiana iny nambarany mazava hoe Baikon'Andriamatoa be ny tanàna ny tanterahan'izy ireo dia amiko manokana dia tsy tokony ohatr'izay le zavatra misy, tsy tokony ho mpanatanteraka Baiko anjamba ny mpiasan'ny CEA sy ny SMGD fa tokony mpanatanteraka izay voalaza ny lalàna ka tokony andinindinin-dalàna voalaza ho tsy najaina ka nitarika n'ilay fanasaziana zany ny tokony nambara raha nisy ny fidinana teny toerana fa tsy resaka hoe fanatanterahana Baiko akory. Zay zany aloha ny tiako resahana mpiasika an'ity trangatina manalilira faralahy. Tsy afaka tena hivalapatra be moa isika fa miezaka ihany miresaka an'izay tena votoantony ny zava-dehibe amaraparana antsika ny resadresaka Andriamatoa Gérard ianao mpikambana ao anatin'ilay ACCD izay anatanteraka diniky ny fiangonana kristianina sy ny laika ho an'ny firenena ka isan'ny masonareo ny fisorohana ny krizy miverimberina sy ny fanasitranana ny firenena zany. Tonga dia ataoko fanontaniana banky tokana raha sitraka ao hoe inona ny antony hikarakarana dinika ary inona no tanjona ao anatin'izay. Entopoko misaotrana amin'ny fitenenana ankoatran'ny andraikitra mampana be moa dia manana andraikitra koa makristianina. Salantsika rehetrarehetra mba mitaitaina ihany koa amin'ny raharaham-pirenena dia anisan'ny hoe tsy azo atao ny mitasapotsina hoe estene dia izy io tokoa zany atao amin'ny sivintsona izao ao amin'ny espace de Ratsiatana izay anasana antsika tsotra be ny tanjona ao anatiny io ny hivotserasera kristianina moa io fivoaza Madagasikara dia ny hoe fanampiana ny ezaka izay efa nataon'ny ray aman-dreny FFKM sy ireo fiangonana ataontsika hoe entre guillemets zandry na évangélika mba hisy zany le antsoina hoe fampiraisana ny kristianina dia ao anatin'io koa zany fitondranam-bavaka amin'ny firenena satria itsika dia araka lalam-panorenana dia mazava mihitsy ny hoe firenena mino an'Andriamanitra fa mitapany faharoa dia nisy fikapokaroana izay nataonay mahakasika ny hoe krizy miperimberina eto Madagasikara inona ny lalatsaina mife azy io inona mipetraka olana aterany andrindrandrindra inona ny vahaolana resahako aminareo mirahavavy fa izy io zany dia crise programmée izy io kanefa koa azo déprogrammena dia amoaka an'izay voka-pikaroana zay ary amin'ny tapany faharoa kosa dia mamoaka n'ilay heviny kosa ny petsetra kristianina satria izao anie raha jerena ny ray aman-dreny ataoko hoe ireo ray aman-dreny mpiangonanareo sy ny laika izay manao politika dia tsara raha mba misehatra ifanakalosakevitra hoe ahoana ny anatsarana ny fiarahamonina efa votsika 72 nandeha tsika 2001 niditra 2009 nandeha 2018 2023 kosa angambany ny BNRCC dia manao an'le hoe plan prévisionnel na cyclone ity kosa lany cyclone ty crise ty dia azo diniana tsara ndraisana lesona dia io drafitra fisorohana io ndray zany avy eo no entin'ny fiangonana entin'ny FFKM sy ny faniriana moa dia anangana ny fikambanany ray aman-dreny mpiangonana sy ny laika mihitsy satria isaky ny misy olana dia atsoy ny FFKM efa mba reraka koa le ray aman-dreny ka izy nanao antso hoe adsoina inareo ao anatin'ny prospectus mihitsy hoe mandraisa ndraikitra tandrify tsy ananatsika efatra na telo ty Madagasikara ty fa tokana efa mba ampy kosa zay ny ataoko hoe korotana fa mba miroso ao ny filaminana miroso ao ny fampidiniana sy zavatra ohatran'izay tompoka dia adity tandrify anay ihany io zay koa moa efa nahazo antso tamin'ny mamaneny lava tamin'ny fony fahavelony hoe tamin'ny dadanay dia hoe zay moa famille missionnaire de Christ hoe anana sekoly raha Madagasikara ny zanakao fa izao koa mpanompon'Andriamanitra ampiandry dia veriko fa tandrify mitondra n'izay fifoazam-panahy zay mba hazava amintsika ny rehetrarehetra sambatra ny mpampiavana toko fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra
mba miara mampandroso ny fanjakan'andriamanitra daholo tsika na eo amin'ny fitondrana na vilan'ny fitondrana androany enenao mety eo e fa raha-pitso manahoana de le raha le eo ladoany ray a noho izany a de aloha hoe ampandroso ny fanjakan'andriamanitra zay efa any anatytsika mba moka azavana sy mpakatiavana saotra tompo makasitraka anao Andriamatoa Gérard Rakotoarivelo a ianao moa zany de ponina eny amin'iny faritra Tsahameva iny a mpikambana ao anatin'ny ACCD ihany koa makasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity ny teny etoko mamarana kely ny fiarahantsika fotsiny de miresaka an'le fanasaziana anao fa adiniko le izy teo a isan'ny nahatonga ny disadisa teo amiko sy Andriamatoa be ny tanàna io le resaka nanasaziana anao io de tsy inona fa io resaka droit de frais de gardiennage io izay tafiditra ao anatin'le droit de fourrière tamin'izany fotoana tsaronao tsara na manalira farala dia io izy io zany hoe tsy zakan'ny mponina le izy tsy tokony ampiarina ny zavatra ohatran'ireny ary amafisiko etona zany ao anatin'ity fandarana ity ny hoe tsy adala akory ny tena ne tamin'izany raha nitabataba hoe tsy zakan'ny olona ne io resaka frais de gardiennage na 150 000 ariary par jour avy any amin'ny 540 a ny makany amin'ny 150 000 ariary lasa fitadiavam-bola le resaka fanasasiana fa tsy lasa fanovam-pietsika na fanovana ny toetsainy ny mponina zany ao anatin'izay ka de manamafy an'izay a zany hoe tsy mety io resaka fanasasiana lafo be io a tsy amin'ny resaka fourrière fotsiny fa amin'ny resaka amin'ny akapobeany na ny CMH na ny rehetrarehetra isan'ny jerotsika zany na manalilira farala tao anatin'ireny budget samihafa zay nazy roso teo amin'ny conseil municipal ireny a fa de io moa zany mampalahelo a misy mponina Tananarivo iaran'le izy a tsy mahazaka an'izay a de tokony ho jerena ny zavatra ohatran'ireny satria tsy mety a tsy tokony hampiarina ny fanapa-kevitra miopapana izay a tsy possible mihitsy ny azaka ny vahoaka an'ireny ataontsika hoe sandam-bola izay faritany fanatanteraka eo anivon'ny tanàna Tananarivo ireny ny tena fanindrina de hoe manaraka sy mihainy tsara nyity fandarana ity anie ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune urbaine ny antony mantsy rehefa tsy tiana hoenona ho any hevitra avy amina olona tsy tiana hoenona de tsy heno fa zao zany zao tena mahita répercussion fiatraikany rehefa midonany amin'ny vahoaka ilay zavatra ny volavolaina manahoana masotsivana ahafahanareo mpanatanteraka mandinika tsara zao hoe inona ny tokony ahitsy sy arenina fa tsy zaka matombo taraina tahaka izao ny olona zay no anakatonantsika ny resadresaka iny mirary soanao mirary anao ahita ny rariny ary hitantsika eo moa ny fiafarany ty resaka ity Andriamatoa Gérard fa de mankasitraka indrindra nanaiky ny vahiny tato anaty fandarana tompoko ny tompoko de mankasitraka de mamierina ny fisaorana anareo a mino azy zany fa ny fanazavana sy netiko teto a de mba hitondra zany fijerena ny ataoko hoe mba zay etaeta amin'ny vahoaka zay a azahoana mandrindra tsy mandaha mihitsy ny fandraisana andraikitry ny eo anivo ny fiadidinan-tana Tananarivo a sainga kosa mba hoe jerevy ihany zany zay le olona mirotsaka eny atsehatra mba tsy akaiky fotoam-pifidianana moa zao de verina mba tokony mba atsaraina ny image n'izao fitondrana zao a ka mila jerena zany tompoko a de makasitraka ny mpijery sy ny mpiaino a brasoto makasitraka araiky ny fandresantsika tany am-piandohan'ny fandarana moa zany dia hiditra amin'ny tapany fahatelo amin'ny fandarana sika fa handray ny vahiny faharoa kosa sady farany amin'ity alina ity ka tsy izy akory zany fa lay mpanao gazety efa diso fantatra loatra Andriamatoa Fernand Sello zay resadresaka amintsika izy a makasika an'ilay zavatra nanjoany vehivavy receveur iray izay efa maherin'ny roa etsy hatreto aloha Clémence ireo nijery ny vidéo mirakitra an'izany ary amanarivo ny maro areo nanaparitaka na nanao ny partage n'izany vidéo izany ihany koa inona ny zavatra mitranga ho arahantsika vetivety a ny ampahany amin'ilay vidéo de miverina etsika manadiadin'ny vahiny a momba ny fizotra sy ny toy ny ndraraha iny reseverana 137 a de nisy mahavisatroka zany niditra tao amiko tao imbarety de nitondra vehivavy anankiroa izy io de izy a tsy mieritreritra andofre mihitsy zany izy anankitelo nefa za tena tsisy olona mihitsy tao anatiko tao de niteny anazy a hoe mba aloavo a le frais fa tsy mety kosa raha ohatra hoe tsy andofrena rehefa tsy hitanareo hoe tomobile tsisy olona mihitsy io de izy moa nandofre ihany rehefa niteneniko an'izay a fa tsy fantatrao nga za ozy izy de ny asako moa ny ataoko fa inona moa zany ny tokony hoe afantarako anao sy tsy afantarako anao fa ny asako ny ataoko fa ny zavatra nitenenina de hoe hitanao tsara ozy izy ny anaovako anao rehefa tonga eo amin'ny terminus eo fa andraso eo ary a de rehefa tonga teto amin'ny terminus teto a de nangalany carreau anankiray
de nalainy zareo ny papiako police municipal carreau zany io carreau municipal de fa le nitondra vehivavy anankiroa tao anaty bus saika tsy andofre imparety municipal koa niala teo amin'ny discours izy niakatra anankitelo izy vehivavy roa de izy ndray police municipal daholo sa le vehivavy anankiroa olo-tsotra fa le ray no municipal de hoe tsy andofrery zareo de aza manao an'izany ho anareo fa le tomobile kosa tsisy olona mihitsy de nareo ve asahanareo nanao an'izany zange ho mba olona mamelombady manjanaka ihany sady tsy mety ho le zavatra ataonareo tokotokony tamin'ny amin'ny fitofito sasany teo zany tsy nijery lera fa teo eo le izy de tonga teto amin'ny terminus zay de tonga le carreau sady nitabataba be papianareo meo ana ozy izy de ozy amantsy anazy hoe inona le motif chef de ozy izy hoe nareo manala baraka an'ity rasefty io carreau tonga anaka amin'ny papiena io nefa tsy mahafantatra ny zavatra tena nisy marina fa tonga izy de rehefa nivadika zany ny resaka tonga tany aminazy fa lazay fa manala baraka anazy zay mitabataba anazy mason'olona rehefa naka an'le frais de tonga de za kosa hoa tsy mety an'izany fa ahoana moa papianay no alainao amin'ny zavatra tsy fantatra akory hoe inona le marina amin'le izy de andao ianao miaraka aminay ery ozy izy de ampidiry forera ao i tomobile io de nampidiry ny forera tao moa le tomobile miarabanao ary fiancé loha tonga soindreto anatin'ny fandarana sahilasao miarabany namana Clémence miarabanareo mirahavavy moa zany tafahoana ndray reny ny zavanisy ia iny tokoa ny zavanisy ianao moa zany mpanao gazety naka sy nanaparitaka n'iny vidéo iny na raha antsika teo tao anatin'iny vidéo fofo iny ny zavananjohan'ilay vehivavy receveur lavalava moa le izy ny tena marina raha iny vidéo iny manokana fa hoe tsy maintsy tapatapahantsika ny ampahany ihany nalefantsika teo raha fitinina de hoe fitakiana frais izay atao hoe asa sy andraikitra mazava izay ataon'ny receveur rehetrarehetra moa zany zavatra zany nefa de nitarika amin'ny resaka fampidirana fourrière nitranga ny resantsika voalohany teo so fampidirana fourrière lasa fampidirana fourrière systématique zany ny ao amin'ny commune raha zaraha hoe tsorina zany ny resadresaka inona zao ny toyany taorian'izay zavanitranga zay zany hoe tao amin'le fampidirana fourrière satria nijanona teo ny vidéo atsika hoe nampidirana fourrière le tomobile ny zavatra nitranga aloha zany ny andro ny alahady tokony tamin'ny folora teo eo no natao le interview vita le interview niparitaka ilay vidéo rehefa niparitaka ilay vidéo tokony tamin'ny raiky amby folora sasany teo zany no nampidiriny zareo raha ny filazan'ilay receveur tao amin'ny commune izy de niara-ny fandrahonana sy ny tositosika ary ny findainy saika hosotomy zareo teny aminy zany nasaina nanao dementi izy hoe inona ty zavatra ataonao ty fa efa miparitaka be le vidéo de tsy nety izy rehefa tsy nety moa izy de netiny zareo nakany amin'ny central tonga tao amin'ny central de mbola nitenenina hoe manaovy ianao dementi fa raha manao dementi ianao milamina ny raharaha izy moa hatramin'ny farana nizingizina hoe zavatra nisy io ka tsy hitako hoe inona no dementi ataoko aminareo fa za mitazona anteniko hatramin'ny farany tazomy zareo garde à vue izy zay aloha zany zavatra anankiray hoe mampalahelo hoe le olona sady efa tsy niasa mo nampidirina garde à vue ny olona midénoncer zavatra oatra reny tokony hoarovana jerena ny fahamarinan'ilay izy io manko matetika ny olona zany milaza hoe tsy voapirofo zay ny nitondrana an'le izy ahoana moa ny elazana zavatra teneniny fa marina fa le izy koa misy zavatra zay mety hoe tsy mila pirofo mivaingana fa fantatry ny olona hoe marina zany zavatra lazainy zany tsisy afa amin'ny hoe ny olona anankiray mitoroka resaka kolikoly tsy voateraka olo ho azonao tsapahitanana hoe tena misy le kolikoly fa misy zay ahafahana milaza hoe misy aia natrangana kolikoliny ao ohatra fotsiny hoe nisotomina le papier inona motifa nysotomana an'le papier nandika lalàna ve le olona fa le motifa de hoe nanala baraka ndray koa nampidirana azy fourrière zany zay zany nampidirana azy fourrière hoe nanala baraka le fanalam-baraka de hoe nitaky saran-dalana tao anatin'ny taxi be de avy eo navadika hoe fanalam-baraka tamin'le fanaovana n'lay vidéo tamin'ilay dénonciation ataony zany tazomy zareo garde à vue izy isorana ny olona ihany keo moa mpanaraka anaty réseaux sociaux fa tena miparitaka be le vidéo ary mafy be le pression an'ny olona tokotokony tamin'ny anora sasany ariva izy ny alahady navoaka any zareo nalefa nody de hoe hoakarina ny talata tonga moa zany ny talata nitotona voamaraina teny de tamin'ny valo izy de efa teny tamin'ny valo sasany ny fotoana mena azy tamin'ny valo izy efa teny nanao ny interview zay
ary izy moa zany mbola natahotra hoe aleo a Fernand raha arivo enona mivaliny any amin'ny fitsarana vo avoaka le vidéo fa tsy haitsika zavatra mitranga ny andro tao izy hatramin'ny 1:10 sasany atoandro a de aveo na lefa nody hoe ndany ianao mody fa ho atsoina rehefa misy ilananao zay zany nitranga omaly zay nitranga omaly ny vaovao farany moa zany a eno androany de hoe navoaka le fiara natsahatra ny fanenjehana azy a fa ny mampalahelo de zao fitadiavam-bolan'le olona tadidio tsara fa vehivavy iny manao asana lehilahy hitadiavany sakafo isan'andro mitehana aloha zany ny fitadiavam-bolany faharoa ilay atao hoe inona moa zany violence morale ve zany sa hoe inona filazana zany a harcèlement moral voilà zay niatra taminy satria zao nampidirina nitazomina garde à vue izy fa nororona ara-tsaina de ny fandrahonana nahazo azy jereo tsara le fasa iny a sa izy ny teny hoe jereo le caméra de surveillance raha misy ao amin'ny hôtel de ville raha olona mandainga ave sa iteny an'izany hoe jereo le caméra de surveillance teo zany nataitra ny olona rehetrarehetra hoe marina ny zavatra tenenin'lay le olona mijoro vavolombelona ka eto zany a nitsika ho resahana moa zany ao anatin'le izy teny hoe fa maninona no zatra manao an'izay fanapara-pahefana zay mitondra makaiza ny zavatra tahaka ireny satria na tiana na tsy tiana ho tsara iny tantara ireo zay mitazona atao hoe mitondra ny tany tompona andraikitra voalohany amin'ny tanàna n'Antananarivo amin'ny zavatra ohatran'ireny hoe fa maninona no efa sahirana le olona ny mbola hiarany zavatra tahaka ireny manoloana an'le zavatra mitranga tena lasa be ny saiko satria vao eo no nyresaka fanapara-pahefana natao tamin'ilay ray mpianakaviana tena tsy amefa de eto indray tsika miresaka mahakasika an'ity receveur zay vehivavy mbola tsy tena mipetraka moa le resaka EFH na égalité femmes mety Madagasikara fa de mahavariana ary ny vehivavy tahaka ireny mantsy mahatehidera satria tsy ray tsy betsaka fa de zao ny zavatra miatra aminy mpanao gazety ianao Fernand Sello de te hisikotra lalindalina kokoa hoe ny fanerasera sy ny resaka tamin'ity olona zay niara ny fanapara-pahefana ty ianao a nanahoana ny fizotry ny enquête tany amin'ny polisy le hoe moral le toe-tsaina no ety niatrika nyrendretrarehetra reny a ary etsy andanin'izay te hiteny ihany koa hoe katria nresantsika to hoe harcèlement moral mihitsy nahazo anazy a etsy andany ny inona no version avy amin'ny commune urbaine Antananarivo manokana manoloana nyity tranga ity zay le resahako hoe misy zavatra tsy voatery hoe misy profo mivaingana sady tsy nandiso ny tsy nanamarina n'lay vaovao resahan'lay receveur ny police municipale na ny commune Antananarivo renivohitra jereo tsara fa nanomboka alahady le izy a talata tsisy nininina mihitsy teo zany ny tsaran'ny olona hoe io fatratra fa tena mitombona ary zany le izy raha ny tokony ho izy a tokony nisy fanamarinana na fandisonan'lay izy fa ny mampalahelo de ny hoe fa naninona kosa izy nyterenanao de menti fa maninona izy nyterenanao de menti tsy raha le zavatra lazay tsisy zavatra hoe zany hoe foronina ny olona mandainga manko fantatra foana hoe laingy zany zavatra tenenina zany fa ny tantara izy hoe nanomboka teo amin'ny discours zareo niakatra de nanaovany vava ho hitanao tsara ny amin'ny farany de teo amin'ilay fampiarana an'le lalàna hoe inona motif anasaziana an'ilay fiara sy le olona teo manko raha ataontsika ohatra hoe nijanona tany amin'ny toerana tsy tokony janona na ohatr' zany fa hoe fanalam-baraka vao miteny hoe fanalam-baraka de tsisy dikany ane zany nitazomana le fiaran'le olona tao zay indrindra de mazava be zany le izy fa mitombona ilay lazain'le olona ny zavatra ohatr' reny zany a tokony hijoroana société civile ary tokony atao hoe tsy avela ho vita mora ny zavatra ohatran'ireny satria lasa ho ataon'olona fanao le izy zareo tsara le fanazavany a hoe nampanatsony zareo ao izy tao amin'le barao kely tao amin'ny commune ao amin'ny police municipale zany de hoe mangina ianao fa ny manam-pahefana no miteny fahefana mena fahefana ve le police municipale de vitany no miteny hoe mangina ianao fa miteny ny manam-pahefana fahefana ohatry ny ahoana loatra lay fahefana no mena le police municipale safony zareo tao moa zany ozy izy nyteny an'izay tena ohatrany hoe zany a ohatran'ireny olona babo reny le receveur de nitambaran'izy rehetrarehetra tao amin'ilay toerana raha ny filazany moa zany de zay hoe niara-ny fanosotosehana izy be de be moa no miteny hoe avela hijanona am'izao fotsiny ve le izy za zany mampirisika hoe tokony mametraka fitoriana le receveur ny amin'ny zavatra niatra taminy ohatra fotsiny hoe olona anankiray anaovana procédure
de avy eo vitavita ho azy hoe ndanamody ianao fa hoe atsona rehefa misy iantsona anao fa le miainany an'le izy le fa neriterena ny ainany an'le izy mafy ane zany ijoro amin'ny hevitra ao zany hoe mariny io e ka tiako tenenina zany ho atsika zay manaraka le fandaharana ary isaoranareo amin'ny raha vavy nanasa ny amina hoe mandra-pahoviana ny anaovana olo loatra zao hoe tsika nge eto andreny vohatra ary zay no nitenenako an'ilay solom-bavambahoaka nresaka tamiko hoe madame député eto andreny vohatra ny atsika fa tsy any ambanivohatra raha tany ambanivohatra de mety hoe natahotra le olona fa eto andreny vohatra tsika ary de raina lay fasahiny ianao moa nanontany teo hoe ohatry ny ahoana le nifampiresana taminy a nafinaritra ana taminy de hoe ninina ataony zareo ana io ny marina de io ny marina fa zao no mampalahelo matahotra ny ainy le olona satria ny denoncer ny zavatra iny za ozy izy zao matahotra ny aiko mety nyteny ana ozy izy ny président ny CTU hoe ajanony le fitoriana raha ohatra ka hoe te ametraka fitoriana zahay fa inona ny ahazo ana satria tsy ho faly ozy izy ny police municipale iny a amin'ny zavatra zay nylazaiko de raha anao ohatr'izay daholo ny olona tsisy olona hiteny marina intsony sa hitaraina ampahy be maso a raha ohatra ka hoe zavatra ohatran'ireny n'le fiairana eto aloha zany de ny hoe ny fahangina ny commune Antananarivo renivohitra de ampiny tsaran'ny olona hoe nisy zavatra tsy nilamina tao faharoa ny fandefasana an'ilay olona ny alatsinainy ny atalata nandeha nody de ampy ho tsarain'ny olona hoe nisy zavatra tsy nilamina tao le olona nge vonina niakatra fitsarana matoa tonga teo tamin'ny valo e fa nagaga moa zany na lefa mody andana mody raha ny fanazavany de zay nitao hoe tsy hita le dossier de avy eo indray de hoe miandry baiko avy any amin'ny fitsarana izahay miandry baiko avy any amin'ny lehibe anay izahay avy eo na lefa nody de hoe atsona manaraka androany moa vaovao farany de hoe efa nilamina le raha fa ajanono ny fitoriana saika ho ataonareo satria saika ametraka fitoriana ila receveur ny zavatra tiako antanina zao de hoe ny teny mantsinao hoe démenti namana Fernand le inona zany nitindry zareo hoe ho démentiavana mialatsiny am'le fitenenana zany hoe ho teneniny indray hoe lainga zany le izy hoe tsy marina ve zany fa nandray an'ireo olona reo izy hoe tsy marina ve fa nitaky fa nandatsy andovolo reo olona reo sa hoe tsy marina fa inona zany le tsy marina tadiaviny zareo ho teneniny ty olona ty io zany le toe-tsaina tsy mampandroso ary ny mahagaga fa de re foany ty dementi ty tao anatin'ity fitondrany ty alatsiny a nampanaovana dementi Roly Mercia de ino nanaovana azy iza koa le farany teo raha isa koa saika mpanaovana dementi de tsy netinanao de ino nanaovana azy de jereo koa ty farany ty le dementi nitindry zareo atao zany de zao hoe miverina amin'ny zavatra zay nylazainy le olona de mandiso an'le vaovao zay efa mivoaka hoe no karamain Fernand Sello iteny aniny zay le objectif zany zay le tanjona hoe no karamain Fernand Sello iteny aniny a fa ny tena marina de tsy nisy akory la izy de am'izay fotoana zay zany a aty amin'ny Fernand Sello mivavapasy a de omanina ny fitoriana de alefa eny an-tany mora Fernand Sello zay mihitsy le zavatra nisy tao ambadika fa izy zany tena niteny mbola nametraka fanontaniana taminy tamin'le vidéo faharoa omaly ariva miteny hoe mbola tazominao ve fa nitaky sarandalana ianao tazomiko hatramin'ny farany ozy izy zany hoe tia zareo anao dementi izy de io fanana zareo profo am'izay fa tena nandika lalàna de ho sazina zay le izy nitiako tenenina hoe zavatra ohatr' zany ve tompoko ny mampandroso an'ity firenetsika ty zavatra ohatr' zany ve ny mampandroso an'ity tanindrazantsika ty fa ny mahagaga de tao anatin'izao fitondrany zao na enona an'izay terme dementi zay de le olona fandriana am'izay foana hoe manaova dementi fa avotsitra ianao da aveo aletika tanteraka le olona tena hoe manimba fiainan'olona ny zavatra tahaka zany efa voalazanao teo moa zany ny fahitanao azy ampanao gazety mpanao investigation anao hoe zay ny zavatra misy mantsy amin'ny trangan-javatra toy itony de hoe mety samy manana ny andraisany azy ny olona ary miparitaka be le izy ny rahantsika nahita teo mampieritreritra ihany mandinika hoe inona moa zany no antony lazako anazy hoe tahaka ny vaiakandrona ve le izy de sady marary no mahamenatra de tavina daholo zany ny sparadiraha rehetra anakonana an'ilay fery ve sa inona le zavatra mitranga tena teaka ny hevitra ao manokana zany hoe raha bangiona zay tantara rehetrarehetra zay fijerinao manokana Fernand Sello anao na ny fahitanao ale rara mbola lavitra amin'ny tompona andraikitra zay mitondra ny firenena am'izao fotoana zao ny fiovana toe-tsaina
ary tsy mety miaiky fa nanao tsy nety. Tena olana lehibe zany zany miaiky eo anoloan'ny vahoaka zany hoe andray fepetra manoloana ny fandikan-dalàna anankiray. Tadidio nefany fa ny fanabeazana na de atao hoe farafahakeliny asehona tompona andraikitra manana fahefanandroany de mety hitondra anjara biriky ho amin'ny fampandrosoana rahampitso. Fa ny olana jereo tsara fa nandeha 3 andro aty aoriana zay vao navela le fiaran'le olona. Jereo fatiantoko an'le olona tsy niasa lay taxi be. Tadidio tsara fa reny mpianakaviana no manao asana ray mpianakaviana mangidy zany fa noho ny tsy fahitana asa noho ny fahantrana de manao an'le asa izy, noho ny fitadiavana sakafo hoaniny isan'andro de manao an'le asa izy. De ianareo zay manana andraikitra am'izao fotoana zao ho tsarainy tantara ianareo rahampitso ny aminy hoe fananinina kosa re raha mba nitranga iny ny alahady de nanisa réaction avy hatrany na atao karaha hoe nitolakandro mba nisy tompona andraikitra iray nanao fanambarana hoe manameloko an'lay fihetsika fa to vitavita ho azy lay izy. Zay le teneniko hoe mbola lavitra an'ireo zay manana fahefana am'izao fotoana zao miaiky fa tsy mety. Jereo ny zavatra nitranga teny Avarado reny mampalahelo de io fa lasa hozary fanao le izy zany ohatra ratsy le izy hoe mitranga le zavatra de avela andeha de firy andro aty aoriana de to vitavita ho azy. Tadidio tsara ianareo izay nanao an'ireny zavatra reny fa ny vahoaka de mijery de mitsara rahampitso. Zay mihitsy. Za manokana moa zany izy menatady tena midera n'lay renim-pianakaviana ry chauffeur satria vao nahita ny vidéo zay naparitaka ao iny namana Fernand Selo de tena niaika hoe atraizany fahafehezana ny zavatra ambarany atraiza ihany koa ny fahaizany mamoaka n'lay hevi-dehibe tena tokony avoaka tao anatin'ilay vidéo ary mino marimarina fa iny fahaizany resaka sy nanazava ny zavatra nitranga tamin'iny no isany tena hoe nahatonga an'ireo olona reo zany nazahony zany ny fon'ny opinion tao anatin'izay zavatra izay. Miombokevitra aminao mihitsy amin'ny resaka fandraisana andraikitra hoe zavatra tsotra kely ane zany nandrasany raha nisy an'intranga iny de tokony nijoro na ny chef de corps police municipal moa zany ny akaiky indrindra resaka police municipal andresana na ny be ny tanàna mihitsy koa ao anatin'izay satria ny be ny tanàna raha ny raha antsika nahita zao resaka avandra milatsaka tary de manao réaction any amin'ny Instagram amin'ny resaka azo natao tsara noho ny teny hoe tsy azo ekena ny fanapara-pahefana atao amin'ny mpitatitra raha misy ny fandikan-dalàna ohatran'izany ohatra de zany tokony fanehoan-kevitra kely ohatran'izay de efa nahafafa ny zavatra be lehibe fa de niny nangina ao anatin'izany zany ny tompony andraikitra eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny lehibe ny police municipale moa ny zana ihany ny antso azy fa de hoe makanesa ty amin'ny lapa tsy azoko moa le hoe makanesa ty amin'ny lapa ny teneniny tamiko fa za moa de nanao tatitra ihany mampandrontsaina hoe misy an'ity tranga ty mba manao ahoana iny misy fandraisana fepetra hoe tsisy valiteny aloha zany tao anatin'izay de araka ny teninao hoe tsy nisy mihitsy zany ny réaction mandraky ny androany aloha kasika ny tirara ty de mampametra-panontaniana le izy fa mampalahelo ihany koa satria lasa mampalahelo le vahoaka miandrandra n'izay fandraisana andraikitra izay hoe misy mpitantany eto de tokony ho aseho fa zany ny olona nofidiana olona mandray andraikitra rehefa misy zavatra tsy rariny rehefa misy ny fandikan-dalàna fa de mbola tsy zay aloha zany ny sary izay naseho tao anatin'izay. Tsy fantatro namana Fernand Selo hoe mety nanahoana ny fandraisana andraikitra ny CTU mety nisy ve ny eo anivon'ny union ny eo anivon'ny mpitatitra mety nafantatra an'izay ve anao sa de onjon'ny ilay receveur samy rery ny zavatra nanjoa azy fa ny commune moa zany efa ny raha mahafantatra hoe reny ny zavatra nitranga. Ny zavanisy tonga teny ny président ny CTU zany fa niandry an'ilay hoe anahoana ny fisotrana hoe ho azo le fiara sa tsy ho azo sy ny papier zareo izy mivady moa zany tena hoe vonona ny ametraka fitoriana fa ny vaovao eniko farany de hoe efa voapetraka le fitoriana fa nilaza moa zany ny président ny CTU hoe efa milamina le raha fa hajanony le fitoriana. Zay zavatra zay zany somary ohatrany nampalahelo kely hoe ilay olona miasa izay hiaran'ilay izy mivantana ny patron nge mandray vola fotsiny fa ilay olona miasa zay niaran'ilay fanororona ratsaina sy ny faneriterena de vitavita ho azy. Tadidio tsara ny fotoana lanin'izy mivady ny vezivezena ny fitaintainany
ny fatahorana hoe inona ny tranga sy ny sisa ny fitazomana teny amin'ny mpitandro filaminana zany ange niatra tamin'ny daholo de nagaga de hoe ajanony le fitoriana ka le izy zany tsotra be fahitako azy ahina ihany mety isiny niarakaraka ho an'ilay renim-pianakaviana zay miteny any zavatra iny satria to vitavita ho azy ny zava-misy manko de zao tsy mahafaly ny olona zay voatonona mihitsy ny zavatra ray rehefa fatany fa mano itoy azy de tsy fatatsika zay zavatra hitranga raha-pitso za zany mba miantso an'ireo société civile amin'ny zavatra ohatran'ireny aiza ny olona zay miaro ny vehivavy sy ny sisa fa tokony mba hiresaka amin'ny zavatra ohatran'ireny renim-pianakaviana nge le miaran'le izy fa isorana an'ireo mpaneho hevitra rehetrarehetra tao anaty réseaux sociaux hoe tena nijoro ary nizara n'ilay vidéo na tonga n'ilay vidéo tena hoe miparitaka be tany amin'ny tambazotra zavatra malasa ny saiko anatin'ny resantsika telo mianadahy fotsiny de ny hoe ny kolotsaina malagasy de namolavolatsika hoe manana toerana manokana ny lehilahy zany hoe amin'ny ankapobeny ny vehivavy tsy de miteny tsy de manana ny toerany tsy de maneho hevitra fa ity fitondrany ity ve zany tonga amin'ilay fitenenana hoe mampiteny mona sa hoe zay vao ny fo avokoa ilay afo ny fitiavan-tanindrazana tany anatin'ny akamaroan'ny vehivavy fa de saika vehivavy avokoa no mijoro amin'ny sehatra rehetrarehetra vehivavy mpanolotsaina no mahasamy teny sy midenonse tsy mety ataony be ny tanàna tsy mamenatra mihitsy mitory andreo intelo intsivy impolo etsy andanin'izay vao tamin'ny atoandro teo raha matora koto Doris Samuel vehivavy mahasamy mandeha rery mamakivaky ny 13 mai miresaka tsika ty receveur vehivavy misy reny ny fanenjehana sy ny zavatra atao hatramin'ny raha fa nisoerinay na ny ampitan-dramateo hoe ny nidonia Christelle Vira be de be ozy hoe raha misy ny fitondrana nampiteny mona re olona raha atao hoe mona ny vehivavy hatramin'izay teo amin'ny kolotsaina malagasy de tena ity fitondrana ity ka matière réflexion tokony hosaina tsakotsakoana diniana fa tsy misy ny kisendrasendra fa matoa tsy mety mangina intsony ny olona de ny afo teniko matetika ty hoe miatratra any ambilany ho an'le renim-pianakaviana tena mahita ny miditra sy mivoaka ao ny zavatra mitranga rehetra na izany naty zany manararoatra satria de renim-pianakaviana koa no ny fanena tamiko maly Clémence Rarnirina sy Fernand Selo mitaraina ny amin'ny hoe mbola tsy nandray karama ny vadiny izay miasa ao amin'ny commune urbaine Antananarivo asa alova de eto sika samy anamarina zay androany tokony andeha ny pont de caisse de atsipy ihany zany mba jereo zany raha valy teny ironika manadroadro resahana ny teny hono vahintsika voalohany teo hoe ray aman-dreny ny be ny tanàna de tena manontany tena hoe tena ray aman-dreny ve sa ray aman-dreny anaty fonteny satria mitaraina ny olona ohatra ny amin'ny faratsindalana eny amin'ny 17 hektara de zaza so de lany voay ao anaty rano ny valiny mitaraina ny olona fa menjera ny tomobile sy ny moto amin'ny lavaka noho ny orambe sy ninona Antananarivo lasa ohatra ny any andafy ny valiny tena mantany tena ihany fa de atsipiko moa zay na izanajany misaotra betsaka Fernand Selo ny vahiny tato aminay fofoy ny fotoana feveriko fa nafatsika ny laza zay tianambara na izany tsy angarany ianao fa atao toy ny vahindrehetra so de misy famitinana kely amarananao azy misaotra anareo amin'ny rahavavy ny antso de ny afatra angamba ampitaina ho atsika mampirisika foana tsy sasatra hoe mijoroa rehefa misy zavatra fantatrao fa tsy rariny sarotra le mijoro amin'ny marina indrindra moa zany ka hoe eo le faneriterena sy le fampitahorana mandeha ho anareo tompona andraikitra zay mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao ny tantara de mitsara foana naroviana ny tantara de mitsara ka farafahakeliny ny fandraisanareo andraikitra amin'ny zavatra anankiray zay fantatra fa tsy rariny de mety hitondra fanovana ho an'ny tanindrazana rampitso ka de atsipy ny teny any am-pony mahalala antenaiko angamba fa hoe nanasazy an'ilay police municipale ny olona rehetra ny tsy voatery tonga lafatra afaka ny saziny izy ohatra mety hoe tsy fantatro mety hoe sazy mizapiena tsy fantatro za be dehibe mantsy ny zavatra mety hoe mampiakatra conseil de discipline ohatra zany ane de fa sazy fa raha mba nampafantatra an'izay fotsiny de fa nanginany raharaha fa de tena tsy azo atao tokoa ve zany zavatra zany manoloana ny intranga iny ary tsy voatery akory hoe horoana tsy police municipale izy fa
fanasaziana entina nitsinana azy mba handraisan'ireo namany lesona ihany koa satria rehefa nandeha tokoa ilay vidéo namana Fernand Sello dia be dia be no nitaraina ny amin'ny afitsiko ny police municipal ka mba fotoanany koa ngamana zao tokony handraisany eo anivon'ny fahadidinan'ny tanàna Antananarivo lesona ny amin'ny hoe sao dia tokony hisy ny karazana tsy fantatro fampiofanana ve sa remise à niveau atao an'ilay mpiasa mba hisiny zay hoe satria tanànatsika koa Antananarivo mba tsy hisiny ny fimenomena tahaka izao intsony amin'ny manaraka fa dia ny teny moa vahintsika teo resaka fijoroana fa dia ny Flora Valomanana isan'ny teny an'izay hoe mila mijoro dia amafisiko ihany koa zay hoe mila mijoro isika satria fotoana tena ilana fijoroantsika rehetra izao na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra miandry antsika ny firenena dia zay ihany koa no hoentsika mamarina ny fandarina amina lera faralahy atsipoko any aminao ny teny farany aloha tsy adonona ny nampanantenaina kopa tanàna kely ao ny madame Ianitra zay foniona tamin'ny atoandro teo ankasitrahana be deaibe ianareo nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ankasitrahana manokana ifaly ny kirakirany tao amin'ny lafiny teknika io ny larana findaina amin'ny rahavavo anareo zay manana etaeta manana vaovao marina na zavatra tiana hitarainana dia misokatra ho tsika rehetra ny fandarana zay miravavo kosa mametraka ny mandram-peona ao amin'ny herin'ny 12 indray